Voalohany teny aloha miarahaba ny vahoaka malagasy zay manjohy an'ity fandaharana ity ary manao kopakopa-tanana koa ho an'ny pombany kolonely Mikaely rehetra sady mankatoa an'ilay fanavaozana. Ny zavatra mandalo ankehitriny zany iarahantsika mahita. Fomba fijerinay ato amin'ny bandôrozy moa zany de tena mazava ary malalaka be de ny hoe mbola tsy azo sokajiana ho toan'le hoe mpanohitra io GNZ le mikomy io satria na ny fomba fandraisanay azy araka hitatsika ny toerana misy an'ny bandôrozy zay efa nanao fanamby fa hoe zay olona eritreretina hitondra fanakorontanana sy hitetitetika hanongana an'ilay fanjakana voaviny nanavotra ny vahoaka malagasy tia dia ny bandôrozy no fahavalony voalohany eto amin'ny firenena. Ary zay zavatra zay ety am-piandohana de fa hanentananay antsika mpitandro filaminana sao de ho tratran'ilay velam-panjika azan-daninareo lacrymogène raha mbola zavatra vitany bandôrozy avy elao ho atseny bandôrozy. Fa maninona moa ny bandôrozy ankehitriny manana fijery hafa ary mety gaga ny olo hoe aiza ry zareo zay io foana ane ary ny ekipanay sasatsasany mankeny an-kianja mijery ny fandehan-javatra fa raha fomba fijerinay azy eo de toy ireny ankizy ao an-trano reny io ery io fa ankizy tsy fantatro angana hoe azo anoarana azy hoe nona ve sa maditsa ve sa ahoana zanaka tendakanina sa iny ty fanamboni-tena fa raha zao zavatra miseho zao mbola tsy amin'io hery le milaza azy mpitarika io lay antsoina hoe mpanohitra izy mbola tsy am'izay mbola tsy sokajiana fa ny zava-doza zany zay ampitandremanay anao mandreo hery tsy maintsy ampitandremina anao satria anao zanjy na manana an'izay toetra zay anao fatatsay ny ao am-ponao fatatsay ny mahatonga anao manao an'io zavatra ataonao io fa ny zavatra mampahilo anay ato amin'ny bandôrozy zany ary mbola hanentananay anao ry zanjy de tsotra mpitarika zany tsy manao fomba fijery ohatrany ataonao io anao mpitarika aza adino fa mpitarika anao na dia mitarika ny vitsy anisy ary anao satria mialatsiny fa refesina ny zavatra eny an-kianja kosa le izy be de be ny zenizedy mbola miara-dia aminay mbola miara-dia am'le fanavaozana ary mankatoa ary fanipa-kevitra aminao reny zany tsy hoe faninana fa reny atao clique de doigt reny de mihoatra lavitra ny olombelona oentinao eny sady ny olombelona anao koa zany mila mitandrina anao ty zavatra ty zany tena alefako manokana aminao zanjy ery mila mailo anao na dia entiny hatezerana mananatra anao zahay bandôrozy tena mbola mananatra zay mbola amina fazy fananarana ny bandôrozy ary zahay koa mahaleo mananatra anao fa zokinao zahay na ara-politika na ara-taona mbola tsy anao ny olona ifananjina aminay am'le resaka raha politika ohatran'izao mafampana amin'ny firenena izao fa anao zanjy de anarina anao sao lahy hanenenanao io fibaikon'ny fonao anao anatsy zay voalohany sao lay hanenenanao satria fatatsay ary hainay satria na zahay mijery io tsy mampiasa ny tanjakinay aminao io mijery ny ao ambadiky ny zao zavatra zao fatatsay fa misy olo maro te hanararaotra an'io fonao io fonao tsy voafehinao tsy omena itsiny anao fa io resaka tsaikefa io de mbola hamafisoko mbola endriky tsy fahampina tsaikefa io ataonao mbola ty no mibaiko anao ry zanjy ny politiky ty tena mananatra anao zahay zao mialatsiny
matoa zahay manao politika zanaky ny faritsy ane zay zao malagasy ray ihany manao politika eto amin'ny renivohitsy ny Madagasikara mitondra hevitra hampandosoana an'ilay firenena tsy manaonao foana fa mitandrina fa raha io politika ataonao io zany tany amin'ny faritsy anao manao an'io sanatsy ny vava mahafaty io anananao fahavalo io satria misy olona tsy mahazaka an'io ny any amin'ny faritsy fa raha eto Antananarivo le izy ohatrany hoe mety satria ny olona eto olo efa malala-tsaina daholo malalaka ny fanaovana politika eto fa zaho mialatsiny io zavatra atsoatsoanao manjamana kely ange makanisa kely any tiliara anao nova fanambarana hoe adano na samedi nasionaly adano zao fanavaozana de ho hitanao tsy mety tsika tsy teo tonga am'izany fa ny bandolo ozy de mbola mananatsa anao sao lay hanenina anao zay le ahanina voalohany satria jerenay ne ny sary hitanay ne ny olona mandeha makeny mbola be dia be ny olona ny temihasy faly amin'io zavatra ataonao io mbola be dia be ny olona ny anjarajoelona teo taloha fantatsay tsika mifankalala daholo eto amin'ny tanàna de tsy tsapanao zay noho ny tsy fampianao tsaikefa fa anao omen'olona fotsimbary omen'olona biberon satria ankizy tsy mahadiny tsy manampaharetana rehefa misy zavatra atao sahala hoe ankizy tendakanina tsy mahadiny hanoanana mosary de manaonao foana de ze hita eny arapaka sanatsira omen'olona poizina anao de hoaninao omen'olona zavatra maloto anao de hoaninao hoaliko am'izay mihitsy iny mba hatakaranao azy fatatsay ary anao mieritreritra no tsy fampianao tsaikefa hoe za mafy tonga amiko aty daholo ny ekipan-dajoelona tonga ary fatatsay koa fa misy ao anatiny zao mpifanavaozana zao na anaotiny olona manana tanjaka ao anatiny fanoloran'olona atao amin'ny gouvernemanta anisan'ny tsikobakomba aminao zay nay moa ny anton'izay hoe zanaka ave nareo de arahana foana zavatra ataonareo sa inona koa mahatonga reo ray aman-dreny sy namana sasana mbola sahy mikosone io zavatra ataonao io anatra ny tokony ataonao hambe hiverenanao lalana hanananao faharetana ao anatin'ny tolona mazava de mazava ny zavatra itsikerahan'olona anao ny heryzoa hoe raha zavatra hitanao fa tsy mamely ny fanavaozana satria no rafitra ao izy anao fa tsy ny fanarahana ilay fanavaozana koa maninona moa anao ny azakazaka nytondra ny fanjaisanjaranao tamin'ny alalany hoe teanao minisitra zavatra hitako efa tsy mety zany ery zanjy na hanao sefokotany ao anatin'izany rafitra efa tsy mety amiko satria tsy mifanaraka amin'ny tolona natao zany tsy hipostile zavatra am'izany aho zany mbola enjika ny tsy fahampiana tsaikefa tsy faiza manao de lasa tsikerain'olona zao anao potika ge anao io am'izay point anakiray zay nefa potika anao hoe tsy natao minisitra de lasa manohitra mazava be zany ary marina faharoa mazava koa le fanenjehan'olona anao amin'ny tambazotra seratsera hoe nisy mpitolona ge tana Nepal ary natitsika na tsy titsika fiaingany tolona tao a Nepal ny sitona ny hambopony akabetsahanareo tanora fa zahay reto ange mbola tsy nisy Nepal efa nitolona ry zanjy lisa ny tolona telo herinandro mialatsiny zahay reto amantonany efa natsikaritra taminareo mbola tao amin'ny radioela tamin'ny GNTGV zahay efa nanohitra ry zanjy nareo mbola ny serasera miaraka amin'ny ekipan'ny TGV zahay efa nanohitra ry zanjy tena sarotiny zahay fa no mahazanjy anao mbola ato an-trano de anarina ny tanorany tolona tany Nepal rehefa nazo fahefana tsy tsy oatra nataony lisany io hoe miazakazaka ery za zany tamin'ny plasinareo tokony tazominareo le teninareo hatrany am-boalohany hoe zahay tsy manao politiky zahay tsy mila mpanao politiky aza dino ry zanjy fa
ny fiazakazahana hankana toerana minisitra politika zany. Reny zany de mbola tsy fahampiana-tsaikefa. Zavatra tenenina an'izao tsy voahaja pitso. Ka ny bandorozy na dia manana ny tanjakiny ampanetsetena, tsy hifanjefery aminao zahay, fa mbola minimy manao io. Zay le ohatra tenenay ato amin'ny bandorozy ato anatiny hoe vitsika ve de hankalakalaky. Vitsika fijerenay anao zay bandorozy. De hankakalaky zay ataky anao. Non. Avelao fa samy vitsika eny ny fampijerijery eny. Ny bandorozy mananatra foana. Tanao ny mesazin'ny bandorozy. Mananatra. Fa rehefa anao kosa tsy ho mety anarina ry zanjy, miala tsiny miala fonjo. Firenena iarahamanina rahatya, ary mafy loatra ny zavatra ny anjady anay tamin'ny andro radioela, tsy anao herzo no hanome vovokaina sy oksizena ny mpitondra teo taloha ka hanangam-bovona eny an-kanja. Fa amin'izay fotoana zay rehefa manana enjika hanonga-panjakana elary zanjy, tena miala tsiny, frero lominara miteny amin'ny lahy eto, tena mifankahita eny an-kanja tsika. Fa anao am'izao mbola anarina, mbola tsy tonga am'izany anao io. Fa le olona manome volanao reo hampiditra anao anatina hantsana, hampiditra anao any amin'ny zavatra lalina ka miveren-dalana anao. Filoha Mikaela ray aman-drenitsika, nanavitra ny lahy, nanavitra anahy. Miveren-dalana anao. Matoa anao nalaim-panahy nitondra CV tany aminy, fantatrao fa io ny ray aman-dreny mahafinaritra. Zahay miteny zao ry zanjy mitolona aman-taonany, mbola tsy manana toerana, fa nga elarery mahazaka toerana io e. Ny ato aminay bandorozy afaka manao ministra be dia be, afaka manao tale generaly, afaka manao secrétaire général, afaka manao tale. Fa maninona zahay androany mandefitra, maharitra, satria diso matoky an'ny colonel Mikael zahay. Tsy nirahin lahy izy nanavitra ny lisany teny an-kianja ry zandry, tsy anao niantso azy. La ve niantso hoe sauver zay colonel Mikael. Fa izy nalaim-panahy maharay aman-dreny azy, mahita ny tolona ataon'ny lisany eny an-kianja, nanavitra. Tonga izy no ilay sauver, izy ilay mpanavitra. De zao ve no sesiky ny fanavotana ny lisany, fanaratsiana etseroa. Ka mananatra ny lisany zay, mananatra anao zay erzoa, mananatra anao. Mbola tsy hainao zany politique nationale zany. Anao io manisy tongotra ana Tamatavy, mbola tsy hainao ny asianao tongotra ana Tamatavy. Manisy tongotra ana Diego anao any Antsiranana, tsy hitanao ny asianao ny tongotrinao. Manisy tongotrinao any Tuliara anao, vao may loza satria misy anay. Calme. Fa rehefa anao ane romboromboin'olo amin'ny resaka mozika avy aoriana io, so de very, anao mieritseritsy hoe misy olombelo aorianao ka efa le radio maneno ihany henonao fa le olona efa lavitra ery, de la rery tsatsa aloha eo, de tsisy anavitra anao. Ka zay pitiavana ry zanja itenenananao fa tena aza manao sangy mihoatra ny loha. Teo rirotin'olona zavatra betsaka io zavatra ataonao. Manararaotra ny TGV sy ny tsaiko za moa tsy de iforongofirongony io tezainareo tambasosa serasera ny vavany tena fa tsy de tiako mitenan'izy io fa manararaotra daholo zalahy. Mahita anao manao an'io zavatra io, nefa fantatsy ny lisany fa lisany tsy afaka anao ninina eto amin'ny fanavaozana zany. Tanjaky ny filohanjy radioela teo taloha reny ara tsy vitatsika nanala azy teo. Vomay, nefa radioela hitanao tsara zavatra nataony teto amin'ny firenena, efa tsisy olona nakaty azy tsony, vitsikely nakaty azy. Vomay Mikael mbola mambahoaka io. Tena saiko milaza zao mambahoaka. Iza ny mpiasam-panjakana zao halainy Mikael. De isao ny mpiasam-panjakana. De isao ny zenizedinao ahinao fa tsy ny zenizedy rehetra. Ny zenizedy koa raha anao ny farany bitsika ao. Izy mahatonga ho ariko amin'ny vitsika anao tsy hitondrasanay kalaky.
saiko milaza fa ankatoaviny vahoaka malagasy maro anisa io filoha Mikaely io. Mpiasa-panjakana fotsiny dadanao sy mamanao angamba mety tsy mpiasa-panjakana de tsy tsapanao hoe nanao Mikaely. Fa raha mbola zanaka mpiasa-panjakana monina eto Madagasikara, efa mahafeno gonimbary ho antsika ao amin'ny ray aman-drenitsika ny zavatsy nataony filoha Mikaely. Mahavita ny écolage tsika ho an'izay mbola atofana écolage, mahavita ny goûter atsika prime sy ninona sy ninona. Zay le tenenako hoe miveren-dalana elahy, miveren-dalana ngeza ty Madagasikara ty. Efa saloranao moa hoe président zenizedy fa tsy zakanao ro zany, mbola tsy zakanao. Tsy maninona ataotsika kilalao ndray fa nanjina amin'ny bandoro zany, mamory vahoaka eto nareo de hamory zahay. Ndao samby eny an-kianja hiafara amizay ngezo rehefa tianao samby hamory eny an-kianja atsika de ho hita zay mafy. De tomo koa anao samby mamory eny Tiliara atsika, de tomo koa anao samby mamory eny Mazenga atsika, de tomo koa anao samby mamory eny Tamatave tsika. Etsetsetsetsa fa mbola tsy teo tonga amizay zahay, tena mbola tsy teo tonga amizany zay satria anao eritseretinay hoe zanjy ato an-trano. Zahay zokinao zao mbola tsy manana toerana ry zanjy, manana faharetana amin'ny fiainany ary aza baikoiny fo, ary aza baikoiny tiakely, aza baikoiny tiakely. Anao ne mahazanaky ny filoha Mikaely anao mino sy matoka raha manana olana ara-bola kely anao, mba ny avantage ny filoha Mikaely amin'ny maha-présidence mety misy azony anampina anao raha ohatra fitiakelinao. Fa anao ne tsy zany to de mikomy anao. Nareo le zaza manaiky tsanono, fantatrao ny fiafaran'le zaza rehefa manaiky tsanono, manaiky tsanonony reny. Ratsy zay tsy teo tonga amizany aho zany, tsy teo tonga amizany. Tsy manjahona anao aho fa mananatsy anao. Zay eto miteny any lisany, zay bandoro rozy mbola tsy manana paikady aminareo na kely satria mbola eritseretinay ho zanjy nareo ato an-trano. Raha misy ny olona manely tsaho any aminareo ny bandoro rozy manana paikady etseroa, numeroko zanjy za fa niditsy MP aminao tamin'ny fotoana mahampinamana anananao ary mbola ho amafisiko zay ny fampiantsoa. Mbola tsy manana hevi-dratsy aminao ny bandoro rozy, tsy manana hevi-dratsy aminareo, matoa mbola manentana anareo. Fa tadidio ny lisa tsy mafy mihoatra ny rajoelona nareo ny adivanay mandritry ny amataonany maro. Bandoro rozy sao de eretseretinareo zazakely tonga taty aorina, fa zao lehilahy miteny aminao zao filoha nasionalin'ny jeune RMDM. Fantatrao tsara angamba tanjaky ny RMDM zao teto Madagasikara. Ny filoha nasionaly zany filoha Marc Ravalomanana, zay filohany timy. Zao lehilahy mijoro eto zao mpanonona ny Gasileo. Raha zaza efa manan-tsaina anao tam'izany mahalala hoe taiza zany Gasileo zao teto amin'ny firenena. Zany no vovonana sahy miakatra HCC voalohany teto nangataka destitution rajoelina. Io koa zahay ao anatin'ny NGPM, nouvelle génération politique malagasy. De io ny bandoro rozy io. Dikan'izay tsy zaza vao mandady io bandoro rozy io. Io alefanao eny an-dranomasina mahay milomano, alefanao any an-tsaha mahay mamboly, eny an-tsaha mahay miompy. Ety amin'ny renivohitra hitanao ihany zay ety amin'ny renivohitra, afaka manao costard ohatran'olona. Dikan'izay homme du terrain ny bandoro rozy. Mbola tsy anao no hifanjefihery aminay, fa zahay de mbola mieritreritra anao ho zanjy ato an-trano. Fa rehefa anao miala ny ato an-trano mivoaka lakoro, tonga aminao zay. Ho tonga aminao zay, miala tsiny, miala fony, tsy maintsy tonga amin'lahy. Ary asaivo to mipoitra le olona mamatsomatso volanao, asaivo mipoitra de efa nanjina aminay. Farany de farany ny bandoro rozy noho ny fahatokisana feno ny fitondrana fanavaozana, noho ny fahatokisana feno ny filoha Mikaely dia
mankato zahay ary fatsapiaro an'izay fanapahan-kevitra hoentiny mpitariky ny fanaovazana ankehitriny de kolonely Mikaely. Anisan'izany a ny fanendrena lehibe ny fokotany, anisan'izany a ny tsy fanjavana ny androm-panjakana am'izao a, anisan'izany a ny fiandrasanay ny fikaonan-doa nasionaly amy tetiandro efa voadiniky ny ao amy fanaovazana, anisan'izany a ny ho fidiratsika any amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ankeliny rehetra. Ino ny antony? Ny antony de mazava. Tsy nitereko, tsy niterenao, tsy nitereny vahoaka malagasy filoha Mikaely nanao sorona ny ainy, nandeha ny ankanja rehefa tena hitany fa tena latsaka katerena lay firenena. Fa noho nino? Fitiavana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Tsapa sy hita ary anana-pirofo mitoka mitenda ny sorona sy ny fikirizana sy ny fahasahina nataony. Na dia efa nogajain'le fitondrana izy a noho ny fanavotana n'ilay firenena, fieritseretana hanavitra n'ilay firenena tany Atsiafaha, nivoaka avy any izy a tsy nataony nampalemy azy zany fa nalainy ho hery noho ny fitiava-tanindraza nanany izy raha tao koa miaramila eo amin'ny force de développement Berevera zay efa ao anatin'ny rany zay kolotsay rehefa mpandrosoana zay a, de mbola nijoro sahy izy a satria ho any tanindrazana ka manao veloma vetivety, mitsaitsaika vetivety aminareo vahoaka malagasy zahay a, ary manamafy de manamafy ry zanjery zoa fampiresaha zokinareo zahay a, manana tsaikefa kely lisany zanja mbola mianatra mandady, mbola tsy voatsaikefa mifanantona fampiresaha fa lisany tsy fahavalinay, ary lisany mbola tsy manana statut hoe mpanohitra fa lisany zaza tendan-kanina de mieritreritra tsy ampy sakafo de mikomy. Ka misaotra tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.